Rehefa tonga tao ny fitondram-panjakana
dia hoajanona aloha fividianana androany ao dia ho raisin'ny fanjakanareo amin'ny larobiny andanina amin'ny lakamisy ny ankilana fa manaraha fandaminana ao zany tsisy fividianana zay ny tapaka tao ao dia mba milaminanareo eto fa zakorotanina nonatra ho akavaka ao zay fa concentré amin'ny vaka dia raha vao mampimeonareo dia ho avy koa zay ao efa zay mazava angambizay dia ndaotsika aloha ipalitaka Tena mijanona be ny anatiny ao. Tena mijanona ny ao. Nisy fitondram-panjakana tonga zany aiwa avoaka ny olona ao. Saya murah lama Pak, nila perut saya tenan sangat itu. Halo nyara, gua ketahuan. Saya fanten istiwa pa ikot sige. Ara kanino la zay nipitandro ny filaminana moa dia mijanona ny fifidianana fa efa nisy ny avy ao amin'ny fitondram-panjakana izay tonga nanajanona ny fifidianana ary ny rotota kosa dia horaisiny eny amin'ny fitondram-panjakana arak'izany dia noravana ity fifidianana izay tsy niaken'ny mpino maro eraky Madagasikara ity hitantsika tamin'ny fampitana mivadana iteo ny fanambaran'ny avy eo anivony manam-pahefana fa efa nisy manam-pahefana tonga nanajanona ny fifidianana arak'izany dia izay endrikendrika fifidianana izay mbola hita dia tsy manara-dalàna satria voaray tsara ny fampitana mivantana avy amin'ireo mpitandro ny filaminana. Eo andrinisika zao miandry ny pirofo mazava ary mitaky ny aty ankanja ny mba amoanany ao anatiny mba ho pirofo tena najanona avokoa ny fifidianana. Lazua, tenera no leu tsika para mandeha moa ny savorivory hitatsika ety ankanja arak'izany satria mitady pirofo ny mpino hoe tena janona ny fifidianana satria leo fitaka tamin'ny andro ny andro rajoela ilay lazaina fa hoe tsy natao nefa natao dia tsy manaiky ny olona ety ankanja. Tsy mety miala ety ankanja arak'izany ireo manohatra ny fifidianana fa mila pirofo mazava. Hitantsika tamin'ilay teo moa raha tsy ahivona dia tonga teo ny avy ao amin'ny vony mpitandro ny filaminana rehefa tonga tetiny anivony fitondram-panjakana marihana fa ny antony
mariana fa niantony anoerana an'ity fifidianan'ity dia noho izy mandeha ila ary maro ny zoan'ny mpino no hitsakitsahana ka noho izany indrindra maro tsy hivina dia maro ny mpino vao hisakitsaka ny zoany tsy nomena kara-pifidianana mandeha ila ny fifidianana na ilika ny kandida sasany nefa mpikambana ara-dalàna izany indrindra no mahatonga ny mpino manao izao fihetsiketsehana izao ho fanoerana ny zony araky ny namboarany teo anivony mpitandro filaminana izay hitantsika mivantana teo moa dia efa najanona ny tao anatiny rehefa nomena baiko fomba efa fanao hita atao amin'i Jesosy mamonjy nefa ny avao amin'ny pasteur Raymond Andrenatoandro na dia misy aza baiko omeny mpitandro filaminana sy mifanjakana hatramin'izay na dia efa nandresy tamin'ny alalan'ny fifidianana maro zany ankilany dia manao amboletra foana izy ireo noho izany indrindra ny mahatonga mpino mitaky ny porofo marindrano fa tena najanona ila fifidianana na dia efa nisy aza ny fanambandrana izay nolazain'ny mpitandro ny filaminana mikasika ny anajanonana azy mila porofo mivangana ny mpino porofo manamarina fa tena nijanona ny fifidianana mitohy amin'izany ny savorivory zao araky ny hitatsika izay manaraka mivantana mitohy ny savorivory mitohy ny fanoerana ity fifidianana amboletra ity mandresy ny marina tsy maintsy mandresy ny marina maro be moa ireo mpino no verendrozy ao tazatsika amin'ny fampitana amin'ny vatan'izao izay mitako ny zony satria dia nailika tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izy ireo hitatsika amin'izao fa tonga mitaky ny zoany izy ireo raha tsy ahivina nefa dia misy an'ity kandidaty efa hitatsika ao anatiny ao mandeha ny fifidianana na dia efa nisy aza ny hitatsika amin'izao amin'ny sary zao zao ny sary mipotra ao reo ny kandida efa miantrana araka izany mitombina ve ny voalazan'ny mpitandro ny filaminana fa mijanona ny fifidianana e raha tsika mamakafaka ny zava-miseho zao ny sary hitatsika ao anatiny ao mandeha ny fampilazana amin'ny vatana an'ireo kandidaka ho atsika ronjato mahery manaraka ny levy ato anatiny ato mitaky ny fahamarinana trany isika zao ny porofo nefa ny mandeha ny zavatra ao anatiny ao mitanila tokoa ve ny fanjakana sa manahoana manoloana an'izao zava-misy zao satria mpitandro filaminana izay heverina ho lehilahy lehibe no ny teny hoe najanona ny fifidianana nefa raha ny zava-misy marina misy ambony lalàna ve eto amin'i Jesosy mamonjy misy olona ve manana lamosina tokoa vao amin'ny aokoron-drano satria raha dia ny teny azy zareo hoe najanona ny fifidianana dia hitatsika ny vantana iteo dia zao ny zava-misy marina ao anatiny ao raha tsy ahivina moa dia nasiany zareo goelaka mba tsy ahitana ny zava-misy marina ao anatiny ao araka izany mitony fihetsiketsehana izay ataon'ireo mpino mitaky ny zoany raha tsy ahivina moa dia ao anatiny ao dia manakarama grobra i pasteur Raymond izay miaro miambina mba tsy hidiran'ireo mpino izay tsy mitovy hevitra aminy heverina sy toerina marindrano zany satria nahoana mpino manana ny zoany manana karatra badisy reto tonga reto fa ailika tsotro zao fotsiny tompo maro ny mpikambana na ilika noho ny fitiavan-tseza raha tsy ahivina moa dia olon'ny Evra Oldina io pasteur Raymond sy ny ekipan'io izay ao anatiny ao efa nanome baiko ny fitondram-panjakana nidiny fotony tetiny maraina teo araky ny direkta hitatsika teo sy ny fanambaran'ny mpitandro filaminana kanefa ny mbola mitohy ny fifidianana dia mandeha ny savorivory ety atoerana Jean Antonio mahitanao ato amin'ny live ny mpitandro filaminana efa niteny hoe mijanona ny fifidianana fa teo ny manam-pahefana tsy ave Jean Antonio manao commentaire io ve endrin'olona mpitandro ny filaminana ny laza teo sa misy no mena ambony mena anjara Gaël tsy nanilika anareo teo fa nareo no nanily tena nahilika toko tamin'ny alalan'ny SOS vao miditra mivavaka ananana porofo mihitsy zany rehetrarehetra zany raha toka ilaina rehefa ny anivony fitsarana Meu número será essa, não?
tsy hoe hatrizay tsy hita anjaraka ela compte fake manko ianao raha tena izy tokony compte tena izy no iresanao satria page official ity manao live ity tsy nisy nanilika teo taizanareo hatrizay tany amin'ny fiangonana izahay efa tsy hoe tsy mivavaka ao fobe akoron-drano dia midika hoe nisitaka Jesosy mamonjy a tsy hoe tsy mivavaka tao akoron-drano a dia lasa tsy Jesosy mamonjy fa maro be ny Jesosy mamonjy eraky Madagasikara dia zay mivaly le fanontaniana hoe taiza hatramin'izay mivavaka tany amin'ny Jesosy mamonjy a izay nahitana aim-panahy satria hita tao akoron-drano a fa tsy nisy aim-panahy zay napita tamintsika izay no zavatra hita mivantana ety Kianja mandra-piona vetivety fa ezaka izay eto amin'ny pejy a ezaka izay eto amin'ny pejy a hanome hatrany ny vaovao tena marina ninay a nalefa direkta mihitsy zava-misy tety Kianja ialana amin'ilay famadihana ny resaka misy a sy ny famadihana ny famarinana zay indrindra nampiananay anareo mivantana ny fanambaran'ilay mpitandro ny filaminana teo aka ny raha tsika nahita tompo klasy tompo vavy aorinan'izay a dia miezaka izahay eto amin'ny pejy Jesosy mamonjy mijoro ny fotom-pampianarana hanome ny vaovao marina hatrany hatrany tahaka izay efa nahafantaranareo anay a zay ny zava-misy ety Kianja tompo klasy tompo vavy a najanona ny fonds ofisialy ny fifidianana ary mitaky mbola tsy mety miala mony avy amin'ny ankilany hoe omeo porofo a fa tena nijanona ny fifidianana ny fitondram-panjakana raha tsy ahivina afaka mamerina mijery ny live nareo a ny fitondram-panjakana no nanajanona anazy a satria maro be ny fitakiana tonga ary hita tokoa fa tena mitanila sy mandeha ila ny fifidianana ho atsika 500 manaraka ato a makasitraka atsika no anaraka ny live a mino zay fa tia famarinana ianareo raha tsy ahivina tompo a dia pasteur Remorandrena Atoandro zay olony Nevra Olodinina no fototra mampikorotana an Jesosy mamonjy tsy dia any amin'ilay resa-bola loatra fa le nampidirina politika ny fiangonana tamin'ny alalan'ny Nevra Olodinina ka zay indrindra ny antony korotana tahaka ny fahamarinana ny mpianarako izany satria mbola misy forongony Nevra Olodinina tompo ato amin'ny Jesosy mamonjy a io mitondra korotana io mbola misy forongony Andry Rajoelina ka mbola averina ny antsoavo an'ny fitondram-panjakana anao fanambarana zareo zao zany fidiana aleo le pandipandikely mitsofoka be hoe ino ile izy ao dala to dia mandeha laza zaza mody mampresika dia nerivo jery ao mitsofoka rehefa fantikely telo fotsiny Alô, misy manaraka anay. Alô, misy polisy manaraka. Tsy mety zany. Zany tsy maintsy korotana zareo. Karaha misy mamono koa. Tsy tentina zany. Efa ravana fa fidiananao inona koa. Izy filazana vena zany eo tokoka anao fanambarana zareo zao. Anao fanambarana ny ao anatiny. Zay indrindra hoe ajanona ny fifidianana. Zay indrindra makasiraka tompo. Ino le olona ino malasa? Ianona raha fiteneniko. Tsy hanonareo koa le zany efa avantage. Azafady indrindra tompo. Makasika an'ilay hoe ajanona ny fifidianana raha ohatra ka mitohy manao zareo satria efa tranga efa nisy ato anivon'ny Jesosy mamonjy. Manao dia tsy le ataoko teny frantsay hoe tsy légal. Tiako tiana antanina izy fepetra ve mba ho raisinareo mpitandro filaminana raha toa ka miny manatanteraka ny fifidianana izy. Zaho tsy anjara ny mpitandro filaminana ny raha anatin'ny eglizy. Rehefa niteneniko teo iny amin'ny larobisy lakamisy ao raisina ny andany sy lekina dia zay fanarahanareo ny anaty ordre public. Rehefa mitabataba betinareo mitabatabany ao misy olona gêné na circulation ra gêné zay nidiranay zay ne tsy tsairatsaira tsy anaty aminay mihitsy na misy fifidianana na tsy diranay fa nanay rehefa milaminareo dia milamina izy na le fa le bandi eno le fanambarana dia zay fanamafisana ny ilaina satria 300 eo no manaraka atsika amin'izao fotoana izao a fanamafisana hoe tena tsy misy ny fifidianana tsy misy anao fifidianana zay ny azo tenenina dia tokony zany tokony anao communication fa zany efa niterana dia tsy maintsy mampita an'izay aminareo ampilamina anareo eto aloha satria mivoaka zao le olona ao zay kosa mivoaka tsy tia hita olona maratra ao anareo ao zay zay manatanteraka an'izay za eto anareo tena ifampitatsika raha vao mahita olona maratra hoe zay mifanarana zay azo avika zany ny ahoana ny ao anatiny araka zany ho avoaka ny ao anatiny
Dawan, mankasitraka tompoko. Arak'izany dia nanao fanambarana moa ny avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana araka ny narahantsika mivantana teo nahitsika 300 latsaka manaraka n'ity live ity ho avoaka ny ao anatiny ozy izy arak'izay fanambarana izay ary tsy maintsy hanao fanambarana ihany koa ny mpikarakara n'ilay fifidianana ao anatiny fa ho ajanona ny fifidianana ny zahanay mihitsy no mampita mivantana an'izao zava-misy ety akanja izao zava-misy ety akanja izao mba ahafahana manino mba ahafahana mampiseho ny fahamarinana. Sa manina tena alainao sary azafady? Nakanakana Sa tsy alaina sary sa? Izy mampita ny zavatra izy. Araka izay hita izy mandeha. Mbola misava ihany reo. Baka aloha fa mbola mampita. Alô, ambo zay nefa entsika ny. Arakaraka ny tenenana anao kosa ve frera? Ay ve. Tsy laza Tsy hita fa zay karina fa fantatra izy zany. Dago fantaniko finiazo. Arak'izany dia miandry zany ny avy ety anivon'ny ankilany mikasika amin'ny fanajanonana ny fifidianana satria mbola nanamafy moa ny avy eo anivon'ny manam-pahefana fa mijanona ny fifidianana amboletra izay nokasaina atao. Miandry zany isika rehetrarehetra amin'izao satria araka ny feo reteo dia tokony hanao fanambarana ny ao anatiny araka ny didiny manam-pahefana. Hita nefa fa mbola misy misava ny kara-pifidianana. Miandry ny fanambarana izay ataony ao anatiny araka izany mikasika ny fanajanonana fonga ofisialy farany toromarika avy any anivon'ny mpitandro ny filaminana dia ajanona ny fifidianana. Ny eto ankilany nefany dia miandry ny eto ankilany ny pirofo manamarina an'izany. Eny tompoko ary mafifi tsy hoe milelalela azafady fa ety akanja dia miteny mafy ho eny rehetrarehetra fa marinana tompoko tsy maintsy avoaka hitantsika 300 mahery izay manaraka ny live zao ny zava-misy ety akanja. Rasirasul tena na yun. Nyao amin'ny pipa dia sasy mamonjy akoron-drano ny manao pipa fa milamina tsara ny fifidianana misy publication milatsaka zany any amin'ny pagina akoron-drano. Hitantsika mpanaraka ny live 300 mahery ato zany fa iza no tsy makatony teny fitondram-panjakana satria tsika teo nahita nandeha nivantana fa mijanona fifidianana ozy ny ao anivon'ny manam-pahefana. Etsy ankilany nefa ny page izay sasy mamonjy foibe akoron-drano zany dia nanao fanambarana fa mitoy ny fifidianana. Dia raha tsika malala samitsika mitsara hoe iza zany no tsy manaiky ny fandaminana. Mendrika azo vaovao marina mpiny Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara zany indrindra no mahatonga antsika miezaka mampita mivantana ny zava-misy tahaka izao. Mendrika ny azo vaovao marina mpiny Jesosy mamonjy ampy izay ny fanaovana amadiana lainga ny zavatra marina izay indrindra mahatonga anay eto amin'ny pejy mijoro mampita antsika mivantana an'izao zava-misy izao. Ny raha nalala raha antsika nahita teo ny teny manam-pahefana tsy honohony izy teo hoe honohony fa antsika teo ny araka nahita azy.
Hitantsika nampible sary ary zareo ao anatiny dia ny mivantana ihany tompoko ny zavatra tena azontsika raisina zay mahatonga anay miezaka mandefa mivantana tahaka izao. Hitanareo teo ny manam-pahefana nanao fanambarana tsy legal ozy izy izay sarisary-pifidianana atao ao na misinina na misinina. Nefa zay mampitatsika ny zava-misy marina tahaka izao mba ahafahantsika tsy mirorosaina. Merci. Anjara soa tsy hosoloana mandrakizay le anarana. Ampy le compte fake manaratsy atsy fa fotoana izao hijoroany kely sisa dia ho tapitra ny herim-maizana. Miandry ny fivoahanany ao anatiny arak'izany torea misy feo mihira sy ny tariny sy ny ao anatiny miandry sika le fanajanonana fomba ofisialy izay nampanantenany manam-pahefana teo. Atsione! Atambaro aty e! Avy aty daholo atsika e! Raha tsy ahivina dia tsy ankilany misy olona mbola miditra ihany nefa raha fanambarana teo anivon'ny mpitandro filaminana dia ho avoaka zany ao anatiny. Mura Itizy nareo amin'ny toerana na resegona ao zay. Niangatany aminareo satria tsy nareo zay izy hoe efa nalazaina izy masakana fotsiny tsy voka le olona. Okey. Mba miparitary tompoko azafady. Ya, ekena. Zay mahery dolo zay kara dolo zany zay Aminangataka ianao dia mbola tsy miampita izy zay. Fa maromarotry iraisana le zavatra teneniko eto azafady. Salovantsika mba. Tsisy ninona mandeha ao zareo Efa vita le fividianana. Dahoana zany zay. Tamin'ireo ny fividianana. Ndao e! Masina panao gazety. Panao gazety ao manalenta izy kely resaka possible Amzay e! Efa nanana video na teo dia hita leo na Ndao zala ode! Ndao zare! Zay alao tsika no mody
Mitohy ny savorivory aty an-toerana arak'izao hitantsika izao satria dia mangataka ny avy aty amin'ny ankilany satria efa leona mpandrinadrisa loatra mangataka ny avy aty anivon'ny ankilany arak'izany hoe asiana porofo le tena fanajanona satria efa fomba fanao tamin'ny androny Andrajoela le fitana ny mpino hoe ajana le fifidianana nefany miroso hitantsika izany tamin'ny fifidianana BCP tamin'izany fotoan'izany tanajanona tamin'ny fomba ofisialy izy dia natao tamin'ny ariva teo amin'ny chapelle matahotra izany mpino arak'izay niverenan'izay zavatra izay Tsisy mody zany etiny any. Eo ahy. Tsy miala goelaka izy eto. arak'izany dia miandry ny porofo hatrany ny mpino Marina hoe zitaovatra pasteur hoe amin'ny hitantsika arak'izany mahita commentaire tsika manaraka ny live fa misy fanambarana foana ao amin'ny page-ny Jesosy Mamonjy fohy be akoron-drano tonga ko aketo tsena mandiny anazy dia tsy mitabataba tsony dia zareo koa efa ampanginina dia samira Terzo zay fa mijanona fotsiny mijery. tsy mety miparitana arak'izany tsy mety miparitaka ny mpino ety amin'ny ankilany fa mila porofo satria efa leo mbô nanana loatra amin'ilay famitana ny vahoaka sy ilay amboletra izay efa mahazatra ny avy ao anivony ao akoron-drano Raha tena marina zareo esoa le goelaka. zay ny tokony ho izy Misy mivoaka na goelaka dia mivoaka ny olona zany raha zany dia miparitaka le olona anatiny ao tsika tsy manaiky kosa gara tsy mahazo fandraisana be dia be tena izy io mbola miantso zao dia ahafahany miantso anao raha ohatra ka misy azafady raha sefo nefa zay ny hoany mamoaka publication foana ny avy ao anivony ao akoron-drano fa milay maro mitovy fifidianana maro be arak'izany ny mpino mbola mirohitra ho eto amin'ity toerana ity maro ny anohanan'reto maro ihany koa ny anohanan'reto publication ka sao mba afaka misy fepetra raisinareo avy anivony manam-pahefana mikasika an'izay efa le teo le fepetraka raisina teo ao tsaky ny enanao sasany fa anao hitako teo nareo vidéo ok anatin'ny vidéonao teo fa le décision OMC organisation mixte de conception efa antehanareo fa hoe tsy misy fifidiananao satria manino izy baka amin'ny latsinay raha izay roa na méthode d'audience nareo monsieur le président na reformation larbi a parti voalohany raisina lakamisy a parti faharoany raisina inona ny olana inona zavatra mihoatra zany fandraisana ndraiky soka zany tahotra zany sanasa mila président personne miteny eto voatareo tsisy ninona mandeha tsony ao
Nitakeny nareto a tena mifona amity teniko ty famarina ty a nareto ataontsika hoe zato mahemby ok mionao tokoka manareo nitakeny mpinja zao anareo ary zao zato sy hainareo zay aka sy hainay zay anaovana anareo Arak'izany dia mbola nisy indray ny fanamafisana mikasika ny hoe mijanona ny fifidianana. Raha antsika maheno fa avy eo anivony manam-pahefana ny pôlisy miaraka amin'ny fanamiana mampitandro filaminana azy mihitsy nanao ny fanambarana ifa inibetsaka hitantsika teo. Arak'izany nezahana natao en direct zavatra ity mba tsy ho vidéo namboarina. Hitantsika arak'izany fa ny fanjakana nefa manajanona ny fifidianana. Fanjakana mihitsy nefa tsy manaiky amin'ny fanatanterahana ilay fifidianana. Mahita tsara tsika mivatana izao mba tsy ilaina amin'ilay lainga fa ataony avy eo anivony ao amin'ny foibe akoron-drano dia niezaka izay napita ny vantana an'izao zava-misy izao. Izay tompoko ny zava-misy marina ety Akanja napita tamin'ny alalan'ity direct ity mijanona ho mpampita vaovao marina hatrany eto anivon'ny pejy Jesosy mamonjy mizory amin'ny fotom-pampianarana. Enina dia efa nazahoana menasy de mort avy amin'ny avao akoron-drano azy izany dia nitoy zay satria nahoana ny fahamarinana dia ny fahamarinana ihany no tokony hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Izany indrindra ny mahatonga antsika mijoro amin'izao fotoana izao mitaky ny fahamarinana. Hofaranantsika ny levy mikasika ny zava-mitoy ety Akanja dia mijanona ho pitany vaovao marina ny paly hatramin'izay efa nahafantaranareo hatramin'izay. Nitoy ny hetsika ety Akanja moa izany fanoherana ny fifidianana satria nahoana leo ny mpino ny leo voafitaka. Hitantsika arak'izany manao commentaire moa nareo tazana ety Akanja hoe miteny zareo tongava. Nareo teo nahita ny fanambarany manam-pahefana dia anjarantsika no mitsara hoe iza zany no mpanao amboletra, iza no tsy tia filaminana.